valombrôpolo febroary Andrianampy Ramaolo Miaso akademisianina mpanoratra ary ny tanandraikitra ambony teto amin'ny firenena i Andrianampy Ramaolo Miaso. Ny 14 oktobra 1493 no nahaterahany. Zanaky Ramaolo Miaso mpanoratra nanana ny lazany tamin'ny fotoanandrony. Teny anivon'ny fikarona samihafa no tena nahafantarana azy. Tao Antananarivo no nanovozany fahaizany sy ny fahalalana. Avy eo nanohy izany tany amin'ny Université de Caen ny Frantsa. Tao no nahazony diplôme licence de lettres classiques ary ny licence en droit dia tao amin'ny Université de Paris no nahazony azy. Fanampin'ireo ny brevet à l'École nationale de France d'outre-mer. Raha teo amin'ny setry ny asa indray dia mpanolotsaina tamin'ireny asa raharam-barotra ireny no tena nahafantarana an'Andrianampy Ramaolo Miaso. Efa ny tanandraikitra ambony momba ny raharahara toe-karena ihany koa izy ny taona 1970 hatramin'ny 1990. Tao aoriana io dia lasa mpanolotsaina ara-barotra tany amin'ny Massoivo tany Washington hatramin'ny 1970. Lasa mpanolotsaina ara-toe-karena tao amin'ny solotena maharitra ny firenena mikambana tany New York ny 1970 ka hatramin'ny 1970. Ny taona 1970 hatramin'ny 1970 dia mpanolotsaina ara-barotra tao amin'ny Massoivo malagasy tany Londres izy. Efa niasa tao amin'ny Massoivo tany Japon sy tao amin'ny banky iray isa-pirenena i Andrianampy Ramaolo Miaso. Teo amin'ny 70 taona no nodimandry ity olo-malaza iray ity ny 12 febroary 1970. Valombrôpolo febroary 1770 nandefasana an-tsesitany ny mpanjaka Ranavalona fahatelo tany Algérie. Tampoka dia tampoka satria io andro io vao nampahafantarina azy izany. Tsy nisy nahalala ity fanapa-kevitry ny Général Gallieni ity afa-tsy ny frantsay ihany.